Toerana dimy eto Antananarivo renivohitra aloha hatreto no voakasika mivantana amin'ny fampiasana ny orodateur dia ny eo Analakely, Tsaralalàna, Antsahavola, Ambatomena ary Antaninarenina. Samy manana ny heviny mpanolotsaina ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra momba ny fampiasana izy ity. Sary avy hatrany ary. Roapolo isanjato amin'ny ofan'ny toeram-piantsonana eto an-drenivohitra no miditra amin'ny kitapom-bolan'ny commune. Ny ambiny dia ny orinasa tsy miankina Easy Pork avokoa. Nanomboka omaly voalohan'ny volana febroary no nidina mampiasa ny commune Antsehatra mampiatra ity sandan'ny toeram-piantsonana vaovao. Nisy kosa ny ezaka izay vinavinain'ny commune Anatsarana ny tanàna Antananarivo renivohitra ary mitentina 2 miliara sy 500 tapitrisa ariary ny teti-bola ilaina entina anatanterahana izany. Eo ny famodirana ny orodateur ao an'ny commune izay ampitombo ny vola ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune. 20 isanjato fotsiny anefa no tafiditra ao an'ny commune mahatonga ireo mpanolotsaina ny commune naneho ny heviny mahakasika an'izay indrindra. Ao anatin'izany Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy izay mpitarika ny Freedom. Eo ihany koa ny fanehoan-kevitra nataony mpanolotsaina Lalatina Ravololomanana fa tokony mbola hodinihana ny mahakasika ny fisahanana ireo parking. Raha nitsikahatra teny an-toerana omaly aloha nandritry ny fampiarana ity saran'ny toeram-piantsonana vaovao dia toa tsy mbola mari-pototra loatra ny tena fandehan'ity toeram-piantsonana. Eo ireo mpanjifa izay mitaky ny fahandriam-pahalemana raha toa ka miatra ny sandan'ny toeram-piantsonana vaovao. Eto aloha dia toerana 5 no voakasika eto Antananarivo renivohitra, ny eo Analakely, Tsaralalàna, Antsahavola, Ambatomena ary ihany koa Antaninarenina. Fantatra ihany koa avy amin'ireo orinasa misahana ny orodateur na ihany koa Easy Pork fa azo ny mpanjifa atao ny mandoa saram-piantsonana 5 ambin'ny folo hatramin'ny 30 minitra amin'ny sarany 520 ariary.